onotra ny arahaba tompoko raha ny fironana mahakasika ny toetra ny androntsika amin'ity herinandro ity izany hoe amin'izao fiantoan'ny herinandro zao aloha dia saika mivangongo kokoa any amin'ny faritra fovoany andrefana sy avaratra andrefa Madagasikara ny orana tandrifindroana mety arahankotroka indraindray any amin'iny faritra Boeny, Betsiboka, Melaky, Bongolava ary manodidina ny Miandro Vazo iny. Tombanana iverina miandalana kosa ny oram-baratra manenika amin'ny faritra maro eto Madagasikara amin'ny alakamisy ho avy izao. Afa-tsy ny any amin'ny morotsiraka ny faritry Menabe sy atsimo andrefan'iny no andrahoana amin'ny akapobenina izany na tsy izany azy mety isy tandrifindraona iserana ihany amin'ny faritra io indraindray. Raha mahakasika ny maripana indray dia tsy misy fiovana misongadina aloha ny maripanantsika amin'ny herinandro ity fa afana trano manerana ny nosy. Mivina mitetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia andrahoana mety arahana orana tandrifindraona amin'ny voamaraina be ny any amin'ny morotsiraka ny faritra Sofia, Boeny ary manodidina ny faritra atsimo atsinanana. Ny faritra hafa kosa dia maina ny andro amin'ny akapobenina iban-toerana kokoa ingabe masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahoana arahana orana tandrifindraona mety arahankotroka indraindray ny any amin'ny faritra Boeny, Melaky, Bongolava, manodidina Miandro Vazo ary ny ilany andrefa ny faritra Betsiboka, Vakinakaratra ary Moromania. Mety isy tandrifindraona iserana ihany koa manodidina ny Samborano. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko amin'ny fiafarany tolakandro na ny alina ho an'ny akamarony ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na andrahoana mitsitokotoko. Raha ny avinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré ho morotsiraka atsinanana ary manodidina ny 20 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa tafakatra 13 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka. Mivina toetry ny andro ny alarobia kosa indray dia saika mbola hita taratra eny ihany aloha ny oram-baratra any amin'ny faritra Boeny, Melaky, Bongolava ary manodidina Miandro Vazo. Mety hitatra hatrany amin'ny morotsiraka ny faritra Sofia, Betsiboka, Itasy, Vakinakaratra, Moromania ary Matsihatra ambony moa izay oram-baratra izay. Mety azo orana tandrifindraona arahankotroka ihany koa ho an'ny faritra Analamanga manokana raha toa ka tahiny. Ny faritra hafa moa dia andrahoana mitsitokotoko na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Vinan'ny maripana indray dia tsy misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré ho morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 17 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Ny any amin'ny faritra avaratra andrefana izany any amin'ny faritra Boeny sy Betsiboka moa dia mananika hatramin'ny 17 degré ny maripana ambony indrindra. Mivina mitetry ny andro ny alakamisy ary no amaranantsika sahady araka nefa natsidika teny am-piandohana dia saika anenika amin'ny faritra maro eto Madagasikara ny oram-baratra afa-tsy ny any amin'iny morotsiraka ny faritra Menabe sy atsimo andrefan'iny no andrahoana amin'ny akapobeny. Mivinan'ny maripana indray dia saika afana trany aloha manerana ny nosy manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 13 degré zao an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 13 degré ho morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 17 degré kosa morotsiraka andrefana. Tsy misy fiovana misongadina moa maripana ambony indrindra any Mahajanga sy Maheva tanàna fa eo amin'ny 17 degré eo foana ny maripana ambony indrindra. Dia indray vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.